Androantsika dia hiaraka hianatra ny biby misy eto Madagasikara. Ny biby voalohany dia ny maki. Ma toy ny hoe mama, ary ki toy ny hoe kibo. Miaraka mamerina hoe maki. Anao rery tsara be. Ny maki dia mipetraka any anaty ala ary mihinana voankazo. Ny tena mampiavaka azy dia ny rambony fotsy sy mainty. Reto ary misy sary samihafa. Izy ary no maki. Ito ve? Ary ito ve? Ito tena marina, hitanao le maki. Ny biby faharoa kosa dia ny fosa. Fo toy ny hoe folo, sa toy ny hoe saka. Miaraka mamerina ary sika. Fosa. Anao rery. Tsara be. Ny fosa dia biby masiaka ary mihinana biby hafa izy. Mahay mihanika-kazo izy ary tia miafina. Reto indray ary misy sary samihafa. Izy ary ny fosa. Ito ve? Ary sao dia ito? Ito ny fosa. Ny bibitsika fahatelo dia ny sokatra. Sokatra. So toy ny hoe sofina. Ka toy ny hoe kakana. Tra toy ny hoe trano. Miaraka mamerina ary tsika. Sokatra. Anao rery. Mahay be anao. Ny sokatra dia tia mihinana zava-maitso sy voankazo. Reto indray ary misy sary samihafa. Izy ary ny sokatra. Ito ve? Ary ito ve? Ito. Hitanao le sokatra.